Akoatran'ny fitakinan'ny vatsim-pianarana dia mitakiny amoahana ny namana izay efa tanana atao fanadihadihana eny anivon'ny gendarmerie eny Betongolo ny fikambanan'ny mpianatra avy eny amin'ny université eny Vodivorona amin'izao fotoana izao. Tsara moa ny manamarika fandroa amin'izy ireo dia mpianatra eny Vodivorona ary ny iray avy amin'ny faculté ny sciences ary ny farany avy amin'ny faculté momba ny fitsaboana. Dao raha antsika ny fanazavana ty mpianatra ireto. Dia sorana lehibe ny mpianatra polytechnique tamin'ny firaisan-kina. Dia fisaorana koa ny mpianatra teny Ankatso izay nanampy satria tombontsoa iraisana, tombontsoa hitambarana io, tsy hoe kory ny polytechnique kory no migrevy dia ny polytechnique ihany no mahazo bourse. Fa ny mpianatra manerana ny université dia zay ny hoe isaorana. Dia eto manoloana an'le mpianatra namana voasambotra. Eto zay zany dia manao fanambarana hoe avoay tsisy atakandro. Tsisy hoe tsisy raorao ireo mpianatra ireo fa mpianatra namana io, mpianatra manana ny zony ireo mpianatra ny zony koa no takiny fa sanatry ny vava hoe manao fahatandro fa ny zony takiny. Dia eto dia araraotinay ihany fa tsy mitolona anay dia tsy mifarana raha tsy azonay ny bourse équipement, bourse 3 mois sy ny équipement. Voalohany indrindra moa zany hoe nampanatsony monsieur le directeur ny école supérieure polytechnique zay tandroany dia ny Ankatso tao amin'ny Brown. Dia ny zavatra nyresana tao momba n'le bourse 2 mois satria nandeha be ny tsaho hoe nisy calendrier mivoaka zany teny amin'ny polytechnique maly ariva dia tsy précisé le izy satria calendrier fotsiny manomboka rapitso ny paiement zany tsy précisé hoe firy mois le izy. Dia zay mifampiresana tao monsieur le directeur dia confirmé le izy hoe le 2 mois le nivorina ny arahana tamin'ny monsieur le ministre sy ny nama zany président d'université iny zany no hoe avoakany zareo amin'io. Dia zay zany zao arivo zao mbola ampanao azy mpianatra amin'ny polytechnique amin'ny 7 ora ariva zao dia hita hoe ho raisina ve io 2 mois io sa hoe ahoana no atao. Fa zay zany mitolona foana zany tsy mitsahatra ny tolona raha tsy azonay le équipement plus bourse 3 mois.